Tsara ny mampafantatra antsika mpanaraka ny fampahalalam-bavony matv amin'ity takariva ity fa isy ny fandarana manokana mahakasika ny andramenana ny bois de rose aorinan' izao fampahalalam-bavao zao. Ny andramenana moa izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao ary misy ihany koa ny vaovao azo mahakasika izay. Fa ao anatin'ny tanjona amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona dia misy ary ny tetikasa momba ny fanohanana ny pioplanty erahan'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina sy ny vondron'ny Tantsa VMSL. Izy ireo moa dia ho an'ny faritra itasy no azo tombony manokana amin'izany tetikasa izay inona fahazahoan'ny maro tombony tokoa ao anatin'izany. Siravakarandramanalina no mamintina ny vaovao amin'ny sariny Mamrasoanaifo. Efa tao anatin'ny telo taona izao no niara-niasa ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina sy ny vondrona Tantsa VMSL na ny vondrona mpanetsika ny CPR-na Landy ivondrona ny Tantsa maro avy amin'ny Fokotany eo anivon'ny commune Ambanivohitra Morarano Antongony ao anatin'ny tetikasa fanohanana ity CPR-na ity. Akany tanjona amin'izany moa dia ny hanatsarana ny fidiram-bola ho an'ireo Tantsa ho fiarovana ihany koa ny tontolo iainana. Ny tanànan'ny Mahabo ao anatin'ny Fokotany Asabotsy Antongona no isany mahazo tombotsoa amin'ity fiara-miasa ity ka nanaovana hetsika fambolena ny voaroy azy androany. Misa 10,000 ireo zanak'azo amin'ny voaroy azo novolena teto ka nanaovan'ny filohan'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina fanentanana ireo Tantsa amin'ny fanaraha-maso sy ny fikolokoloana ireo zanak'azo novolena ireo. Mila tanana avy aminareo Fokotany, fokon'olona sy ny rehetrarehetra amin'ny fambolena azy sy ny fikolokoloana azy indrindrandrindra. Tsisy dikany ny ambolentsika azo rehefa tsy voakolokolo le izy satria very fotsiny na ny andro na ny zanak'azo na fotoana. Ao anatin'ny programan'ny Rotary moa zany Rotary dia fikambanana eran-tany izy ity izay misy anay ny fikambanan'ny vehivavy sy lehilahy izay mivondrona hanasoa mpiarabelona. Dia ao anisan'ny programanay mihitsy le resaka fikajiana ny tontolo iainana. Anisan'izay zany nanaovanay an'ity androany ity sady androany anniversairen'ny Rotary no journée de la paix. Efa nisy tamin'ny roa taona lasa ny fambolena ny voaroy azy teto amin'ity Fokotany Asabotsy Antongona ity ka nisy 10,000 fototra novolena tamin'izany ka tamin'ny herintaona dia fitaovana motopompe indray no natolotra fikambanana ho an'ireo Tantsa izay niarahany asa tamin'ny Rotary Club Rivière Noire avy atsy amin'ny Nosy sy Maurice. Raha ny fanazavana mbola eo amin'ny 10 roasona amin'ny famokarana ny voaroy azy ny fiara-miasan'ny Rotota izay heverina hitarika atsoatsy amin'ny fiompiana ny landy ary efara amin'ny fanenonana ka ahafahana mamokatra kojakoja samihafa vita amin'ny landy. Fantatra kosa fa mivelona 700 amin'ny fambolena sy fiompiana amin'ny mponina miisa 4,730 eo anivon'ity Fokotany ity ary misy ny olana sedren'izy ireo araka namba. Ny olana zao dia amin'ny resaka le fahateren'ny tanimbary angambany aloha zany eo resaka fiompiana amin'ny fambolena zafady indrindra. Eo fitery ny tany aty aminay zany dia manarak'izay koa ny olana faharoa dia eo amin'le hoe resaka rano fisotro madio koa zany zay mbola tsy manana. Zay zao ny tena olana mipetraka dia eo amin'ny resaka fambolena eo amin'ny fahalafosan'ny resaka zezika zany sy ny produit ampiasaina amin'ny resaka fambolena zany dia lafo sady lavitra vao misy. Misandraka amin'ny sehatra maro ny asa fanasoavana ho fanampiana amin'ny mpiarabelona tanterahan'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina ka isany amin'izany ny fiantohana ny sakafon'ireo kilasy asama miisa 7 hatramin'ny taona 4 eo ihany koa moa ny fampidirana rano fisotro madio ka pompin-drano miisa 400 eo nefa niorina amin'izao ary farany ny fijerana ihany koa ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza.